faliana tanteraka no entinay mandroso ny tokantranao amin'ity fotoana an'io indray ao anatin'izao fandaran'izao a ny tenako reveron Farandrenarivo miaraka aminao anatin'izao fandarantsika izao. Faly miarabanao koa ny tenako Bishop Patrick Andrenarivo izay mivadiny miaraka aminao androany ary noko tanteraka fa hasoa ny fandarantsika. Ety am-piandohana dia manana fotoana lehibe dia lehibe ny fiangonana saina izay karakaraina anankiroa lehibe le izy. Ny voalohany dia amin'ny fahavalo volana marsa ho avy izao izay valo marsa moa dia fotoana ho an'ny vehivavy ary alina fotoana manokana ny vehivavy amin'ny fiangonana saina Tanjombato atalata valo marsa amin'ny 12 sasany sy amin'ny 2 ora sy sasany tolakandro zany. Ny fotoana lehibe faharoa kosa indray dia any Tanjombato ihany sy amin'ny raika sasiritsy indray nefa fa amin'ny 18, 19, 20 marsa ho avy izao izany hoe 12 sy 19 ny volana marsa. Izy io dia amin'ny 2 ora sasany tolakandro. Loha hevitra amin'ilay zoma sy ny sabotsy lahady 18, 19, 20 marsa ho avy izao dia ny hoe zay ny ilainy dia nomenao azy. Ninona ilainao azon'Andriamanitra homenanao izany. Sitraka Andriamanitra loatra ny ame fafampo izay mangetaheta. Ary ny fotoana lehibe anankiray izay niteneniko teo dia ny amin'ny talata valo marsa ho avy izao. Andrezay angamba aloha resantsika kely Reverend Faly. Ny Bishop arak'ilay ten'izay moa dia efa manana fotoantsika vehivavy rehetra natokana ho antsika vehivavy rehetra. Raha toa moa ianao lehilahy te hanatrika afaka manatrika ihany fa tena marina izy io natokana ho an'ny vehivavy rehetra izany. Izany hoe arak'ilay fandarana teo amin'ny 10 ora sasany dia natokana ho antsika vehivavy rehetra izay tsy manambady na mbola célibataire mihitsy hoe raha aloha zany mbola tsy nanambady mihitsy fa voarehetrrehetra hanambady na koa mety efa nanambady fa mety nisaraka na mety maty na ohatr'izay. Izay fotoan'izay amin'ny 10 ora sasany ary ny fotoana amin'ny sasany indray dia natokana ho antsika vehivavy izay manambady izany. Raha toa moa ianao te hanatrika an'ilay anankiroa satria hoe mety mahasoa anao ilay izy dia afaka manatrika ianao fa afinaritra io fotoana io sady anampy antsika vehivavy satria eo ny olana Bishop amin'ny vehivavy maro. Ohatrany hoe betsaka ny vehivavy tonga amin'ny ten'Andriamanitra marimarina kokoa ilay izy ozy izy hoe ringana ny olana no tsy ny fahalalana. Dikan'izany dia izao miaina ao anatin'ny fahoriana, fampahoriana, fiainana tsisy voninahitra ny olona, ny ankamaroan'ny olona noho ny tsy fisiany fahalalana ity. Azay mazava-dehibe an'ity fotoana ity satria sady hivavaka ao anao izay mazava ho azy no anampy anao amin'ny alalan'ny ten'Andriamanitra, anampy anao hanome anao fahalalana avy amin'ny ten'Andriamanitra mba hahatonga anao tsy hifampitolona intsony amin'io fiainana io ka mandra-pahatonga anao hoe tonga amin'ilay teny hoe za te ho lehilahy ozy izy le vehivavy izay. Ina tena tombotsoa amin'ny lehilahy satria le vehivavy izany ohatrany hoe mahatsiaro voabe foana. Ka ny mahatonga ny vehivavy mahatsiaro voabe foana matetika indraindray dia anankiroa ny antony. Na ny tsy fahalalan'ny tena toerana ny rôle tokony ho lalaoviny na koa ny fanararotana tafahoatra avy amin'ny lehilahy. Finaritra an'ala tamintsika efa nisy taona moa tsika Bishop efa napitraka eny izy ity izay tao amin'ny boky Genesis toko 13 vakianao toko 2 azafady dia nanomboka ny 10 hoe ozy tsy tsara raha irery la lehilahy fa anaovako mpanampy sahazy izy. Eo indrindra ny teneninao teo hoe tsy fantatra vehivavy amin'ny plasiny satria ozy ny Baiboly milaza ozy izy hoe tsy tsara irery fa ame mpanampy tandrifiny sahaza azy. Ary eo indraindray ny vehivavy lasa ohatrany hoe variana ve sa hoe voizina loatra fotoana vehivavy moa zao ary betsaka ny vehivavy mitahaka hoe zo hitovizana amin'ny lehilahy. Fa rehefa tena jerentsika soratra masisy dia Andriamanitra tsy niteny hoe hame partenaire sahaza ho azy satria betsaka ny vehivavy lasa manao partenaire amin'ny vadiny lasa ohatrany hoe tsy partenaire fotsony ary sasany ohatrany hoe miezaka hoe ohatrany hoe mieritreritra mitovy satria izay ny olona mieritreritra mitovy dia afaka miteny, afaka manitsy, afaka miteny zay rehetrarehetra zay azo rehetrarehetra zaka rehetrarehetra ny anatin'ny fo sy ny saina sy ny zavatra nitranga dia mandra-pahatonga ny olona te vehivavy izany ohatrany hoe te hilahatra amin'ilay lehilahy izy hoe mitovitsika na koa mieritreritra mihitsy ary izy lasa sanatrian'izany ohatrany maman'ilay lehilahy lasa ohatrany hoe lasa sanatria zanakalany le vadiny dia azo tenena ka hatramin'ilay broso nifinao ianao tao tsy mananina rehetrarehetra baikola lehilahy sotro dite kely dia mety hiteny ka fa zao hoe nga tsy azo atao zany azo atao izy fa eo ny olana satria izy tsy niteny hoe hamezako reny izy hanampy azy na koa hamezako mpiara-miasa izy na rahavavy izy miara-miasa aminy vozy hoe mpanampy tandrifiny ary eo tsy azo vehivavy satria rehefa tsy azo zay plasinao izay dia aka plasy tsy izy ianao efa amin'ny fotoana ianao rehefa hitovy laharana sy eritreritra hitovy fotsiny amin'ny laharana amin'ny lehilahy satria zay le fieritreretany fitovizana izay dia
dia hanova zavatra maro. Hanova zavatra maro. Azay indrindra ny olona mety mieritreritra angamba ny vehivavy fijerentsika Bishop hoe ary le ramatoa koa va ry vehivavy sa lehilahy nitoatra mamelo mafy antsika vehivavy tsy eo le tepika fa amin'ny fotoana ianao mipetraka amin'izay ameatran'Andriamanitra anao dia eo no toerana ampampilaminao satria andraindray zany tsika ohatran'ny hoe mitomany hipetraka amin'izay toerana tsy ameatran'Andriamanitra antsika fa ny apety ny tokantrano io dia amin'ny fotoana ianao manaiky mipetraka amin'izay araka nameatran'Andriamanitra anao dia mandeha mizotra ho azy ny tokantrano fa raha tsy izay dia betsaka ohatran'ilay tenenao teo Bishop hoe lasa ozona mihitsy ohatran'ny ao anaty Baiboly zao mahitsika ny Jezebel izay ohatran'ny hoe Jezebel no tena manipule zany any mpanjaka Ahaba mandrapatonga ny Ahaba lasa ohatran'ny hoe lasa tsy maintsy manaraka ny teny vadiny tsy hoe ratsy manaraka ny teny vadiny fa ity Jezebel ity mihitsy ny tena ohatran'ny hoe lasa midomina mamesaina lasa mandrapatonga ny Ahaba mpanjakan'ny Israely Ahaba fa nefa ny zavatra antranga dia zao noho ny teny Jezebel dia tsy maintsy mivonoana daholo mpamina any Jehova na tonga an'izay nefany dia satria Jezebel tsy tia ohatran'ny hoe mpanompon'Andriamanitra dia tsy maintsy mivonoana daholo mpanompon'Andriamanitra dia nisoloana daholo nefa Ahaba tsy na mpanjaka raha tena hoe raha naraka nanambady any Jezebel izy tokony Jezebel zany tokony miondrika fahefana fa nefa ny vita ny Jezebel nitondra ny bala tondra ny Andriamanitra sy ny mpanompo ny bala tao amin'ny fireneny Israely tonga zany zavatra zany dia eto be da be loatra koa ny lehilahy permissif loatra tia resaka esprit permissif azafady amin'ny teny varana zao ohatran'ny hoe diso mame fahalalahana loatra ohatra fotsiny ke na fitezana zaza azy mahita zazakely amin'izao fotoana zao obèse zazakely mbola vao 10 taona efatra be fotoana ngeza be ny antony dia satria ohatran'ny hoe zara le ray aman-dreny ty zanako teny hoe mazoto dia fiaina mihitsy le ray aman-dreny amin'le zazakely ngeza be matavy be efa sepitra ny atavezany dia le dadany tsy miteny azy le mama tena io mazoto anio io mantsy efa ohatran'ny lasa fierté le izy nefa mamelahy teny hoe mariky ny tsy fahaiza mitondra zany satria permissif loatra ianao avelanao alalaka daholo ny zavatra rehetra azay ny problème ny Ahaba angamba diso tiany loatra i Jezebel dia ny zavatra mitranga nomeny fahalalahana loatra tsy haiko na mety nanana olona ara-pitiavana ve Ahaba tany aloha ka na ve hoe taiza mamany loatra ve i Ahaba tsy fantatro fa lasa ohatran'ny ny vehivavy ny contrôler anazy zay mifamadika tanteraka nao anaty Baiboly mihitsy ary petsaka lehilahy ohatra zany le vehivavy miteny za tsy vavaka zao tsy mivavaka andao andeha vacances anao moa tsy aiza tsika nandeha vacances aiza ny tianao ndao any France nefa vola tsisy dia misy lehilahy mahavita mitrosa mihitsy mba olaniny vacances tsy mba hoe mitrosa ianao mba farafaratsy ny anaovanjavatra orinasa na trano fa hitrosa anaovana vacances be da be lehilahy misofrina vokatrany angamba noho ny hoe fahatsopana tenany angamba koa noho ny hoe manque na caractère dia lasa malalaka loatra ny vehivavy izy koa nefa rehefa omenao fahalalahana dia tonga izy amin'ny angatsiny aro mandrapatonga hatrany fitezana zaza tonga amin'izany izy Bishop zanako aza kapokapoana hatrany nga tsy narary ahy io aniny izy nanao zany lasa tsy manana fafana tsoa zany le ray mpianakaviana miteniny ankizy tsy afaka manangana zaza fa le reny ihany zany mahazo mikapoka mahazo miteny malala hoe atreto sy ny ohatran'izay ekena tokoa angamba manaraka ny teny Bishop misy lehilahy tena hoe manahirana kanefa noho le vokatry ny fahalalana loatra izay ananan'le vehivavy dia izay le mandrapatonga lehilahy tonga amin'ny teny mahazatra oentin'ny vehivavy amin'ny sangany tsy ho mahalehilahy lehilahy ka ny loha hevritsika amin'ity 8 mars ity dia hoe vehivavy mamiratra ny tiana tongavana zany dia zao hoe so dia zany mahatonga ny fiainanao memaizina misepotra mety faly anao satria afaka midomina lehilahy fa melahy teny aminao misitona ozina manao fotoana zao tena akanao toeranao mba ahafahanao tena mamiratra satria sitrapon'Andriamanitra sy anao tahaka ny kitana amiratra zay voalaza boky ny Daniel tahaka ny kitana mamiratra mandrakizay ny vehivavy tena afaka tena mamiratra ary anina mahizy azy ary célébrena mihitsy ary koa voalaza no abolona toko fa 2:30 fa mila fantatrao ny toeranao raha famaditsika indray nefa izy révérend eto am-pamaranana dia be da be koa nefa vehivavy indray tsy ohatry zany fa tena mandefitra dia zay ataony io lehilahy io zany dia tena aloha dia mangina fa dia anahirany dia iny dia misy tsy miteny dia misofrira rery anaty any dia tomany rery mangina dia tsy miteny ray aman-dreny tsy manana namana tsy manana pastera dia miatra ianao dia mivavaka dia safy Jesosy tsy mahay mivavaka fa tsy mba miova misy ty lehilahy ty dia ohatran'izany
dia mahafinaritra ny lehilahy sasany koa nefa mahita mivadiny azo domineny, azo vonono, azo felahana, azo atao tsinitsiny. Tsotra zany ange ilay izy lehilahy no mitory amintsika ary mamelahty iny tsy zazakely tsony ahako fa fomba olon-dehibe mananjanaka ihany ahako ary mitondra olona maro anarivo ny era Madagasikara ary feno lehilahy lehibe sy manana maha izy azy ka tsy sanatria mandoka tena raha miteny an'izany fa tiako tenena hoe mba misy zavatra kely matakatra ihany fa ndraindray koa itsika rahalahy mihitsy no manahira misy tena lehilahy fa tsy ny vehivavy foana voatery ratsy ary be da be ny vehivavy misofrira io ange baiboly milaza mazava e tiava ny vadinao tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana toy izy ianareo vehivavy maneke kosa ny vadinao hitanao ohatran'izao izy ohatrany hoe mahatonga ny vehivavy tsy mety manaiky lehilahy ary mahatonga ny vehivavy lasa misofrira lehilahy vao ohatrany ary ny farany lehilahy lasa leo indray mahita anazy tia koa dia manjo rehetra foana kanefa le lehilahy ihany natonga anio dia ny mahatonga an'izany indray Andriamanitra zao tamin'ny testamenta taloha tamin'ny fotoana izy nidina teo andrombohatra Sinay nidona tsetroka ny tendrombohitra nyrehitra ny tendrombohitra nyororo ny tany ozy Andriamanitra asa sy nana dia biby aza mikasika tendrombohitra fa vonoko faty nety ny Jehovah tamin'ny kely dia Mosesy hery nahatady tozy amin'izay ny olona rehetra ny fiangonana ray manontolo Mosesy aloha ianao ihany miresaka tsy zakana Jehovah raha zany mifandehana dia ina zavatra amin'izany hitan'Andriamanitra ohatrany hoe terroriser ny olona nefa izy nge tonga mba ho an'ny olona dia fa tsy nety ilay taktika tamin'iny dia aza mitely amiko ianao ngamo zany Andriamanitra tsy mahay fa fantatr'Andriamanitra aloha izy tian'Andriamanitra sy hoe za koa nge mba ohatr'izay fa rehefa avy eo taty amin'ny testamenta vaovao tsy nidina tamin'ny tendrombohitra oliva intsony izy ohatran'izay fa naka endrika olombelona amin'izay izy dia tonga olona ohatrantsika izy dia nanaiky mihitsy ho faty ho atsika miaritra amin'ny mafiraitra nanolotra ny ainy mba ho atsika izy io le même Andriamanitra nidina tendrombohitra Sinay ihany fa nanova stratégie izy mba ahafahany maka ny olona talolona lalàna vao mandika dia vono faty vao mandika dia vono faty fa zao amin'izay izy ainy amin'izay ny traité ny fiangonana dia ny vehivavy dia jereo fa maro be ny kristiana ny eran-tany dia tahak'izay koa angamba ianao raha lahatra amin'izay ohatry liona rehefa tonga ao an-trano mivotrovotra ny tendrombohitra Sinay rehefa tonga ianao midona tsetroka ny trano mirehatra ny tanàna hatramin'ny biby tsy mahazo miketika ny trano fotra ny zazakely rehetra asa sy nalealika fiompy ao an-trano aza mivoaka rehefa tonga ianao fa ty indray mandeha ty zany mahatonga ny ao an-trano tsy mety ilama mihitsy fa jerevo Andriamanitra hoy izay rehefa hita fananatare olona izy dia naiko faty nanolotra ny ainy dia hoy izy amin'izay Andriamanitra nareo lehilahy tiava ny vehivavy tahaka ny tiavan'ny Kristy ny fiangonana dika izay rehefa samy mahalala ny tokony ataony lasa ny vavy afaka miratra ny tsirairay avy indrindra ilay izy satria mety ohatr'izay angamba ny mety hiteny vehivavy sao dia tokony manatrika lehilahy amin'izany ianao zany fa toatran'izay ihany tony dilirina eto dia nareo tsy ohatra milamina be any amin'ny toeranareo mbola isy fotoana ho an'ny lehilahy manokana mbola isy fotoana lehilahy reo ny tepika satria mety misy vehivavy mety manana vady manahirana ohatr'izay dia tonga dia le tena autoritaire tonga dia ny anazy rehefa zay dia zay ohatra miaramila ianao zay mananina zao mananina dia lasa ohatrany hoe fotrana le vehivavy vadiny ary lasa sahirana reo ny tepika ny ilainao an'ity fotoana ity satria manova olona tsy ianao ary manova olona tsy ho vitanao fa mety angamba mety fivoriana vehivavy ty fa mety manana vady ohatr'izay ianao manahirana mandra-pahatonga anao ohatran'le misy lehilahy zao tahak'izay vady moa maromana koa misy ohatra le nanatona zany hoe le lehilahy zany sady tena autoritaire dratra sady manahirana n'izy io izy sady miaraka amin'olo dia rehefa tsy faly le vehivavy dia zay to dia rehefa tsy matady dia any rehefa anao dia zay nefa izy mijagajaga tia lala mihitsy na marana fadimbolona raha vehivavy tsy maintsy miara-matovy foana tena miabuze tanteraka mihitsy dia misy karazany maro tena hoe tena lehilahy zany ohatrany hoe manaroatra miopefy zay raha izay nilazana azy fahefana mampahory ary betsaka ny karazana katalogina vehivavy misofrira ao anatin'ilay izy ary misy ary tena hoe tsy azonao an-tsaina hoe zany kosa ve mbola azo atao zany fa ohatrany farany lasa traité-ny lehilahy ohatrany objet anankiray angamba vehivavy anankiray satria vadiko izy dia azo anaova izay tiako ka na vonoky io nataoko iny io anay io dia lasa ohatrany zavatra ilay vehivavy fa tsy olona ntsony raha ohatra hoe ranabavika ohatr'izany zavatra mahazo anao mety tsy voavanao tsony ny vadinao ary tsy ahova azy mihitsy ianao Andriamanitra no mahova azy zay ny antonyity fotoana ity mba ahafahanao manana fiainana mamiratra tapitra moa fandarantsika rehevanao fa dia manasanao zay ho avy amin'ny talata fa 9 volana mars amin'ny 12 sasany ho an'ny tsy manambady rehetra vehivavy io ary amin'ny 2 sasany ho an'ny vehivavy rehetra naizana izy eny fiangonana sainy Tanjombato
eo amin'ny fahitalavitra ny telefona raha misy avana tena ho an'nytaniana dia tongava fa tsisy fidibidia ary misokatra ho any rehetra ivavaka ao anao zay fa milatra ianao amin'ity ndray mandeha ty ena efa ty izay ny fandarantsika efa dia manantena hitanao anatireo fotoana mahafinaritra ireo a izay talata averina ihany 20 marsa ho avy zao a zay fotoana izay eny ary fa dia manao velomanao izay mivady tombo fa tsy fahavany veloma fotoan-dehibe manokana ho an'ny vehivavy na iza ianao raha nabavy ary na aviaiza na aviaiza tonga tiany fotoana izay ampamirapiratana manokana ny fiainanao conférence lehibe vehivavy mamiratra iarahanao amin'ny révérend Phare Andrenarivo sy Bishop Patrick Andrenarivo avy amin'ny fiangonana évangélique Shainy eny amin'ny fiangonana Shainy Tanjombato ny talata 20 marsa ho avy zao 12 sasany fotoana natokana ho an'ny vehivavy tsy manambady sy ny vehivavy toka-tena rehetra ny fidirana faharoa dia amin'ny 2 sasany fotoana ho an'ny vehivavy rehetra tsy ankanavana fa hoy ny tompo fa ny lalany marina dia toy ny fipoakandro maraina izay mihamazava mandra-pitatao vonan'ny andro na inona sehatra rehetra ilanao famirapiratana ity ny fotoana izay sahaza manokana ho an'izany koa manasa antsika hanabavy rehetra ary ho tonga hanatrika ity fotoana lehibe tsy Tanjombato ity amin'ny talata 20 marsa ho avy zao amin'ny 12 sasany fidirana faharoa amin'ny 2 sasany azo antoka amin'ny famirapiratana fiainanao satria tsy mitory tsy misy porofo zahay